politique ny fanjakana fohy be ny manao budget des programmes na laminasa cité de boule miompana amin'ny fahazahoam-bokatra ka amin'ny maha-orinasa mpanjakana ny CNAPS de manaraka izany fomba fiasa izany izy ko satria efa madiva ifara ny taona 2024 de natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny zoma teo teny amin'ny ivitoera CNAPS iny vodovorona ny vinanasa ny tahirim-pirenena ho an'ny 5 taona ho avy. Sidonie Raingo Malala no tatitra ny vaovao. Novaritana ny vinanasa 2024 roa amby 2024 mba hahazoany akamaroan'ny mponina fehina ara-tsosialy. Nanosy ny fifanekena fanatanterahana ireo vina mpiasan'ny CNAPS iray manontolo izay mitarihan'ny tale jeneraly ary Zaka Rabekoto Raoul. Ahitana tondro lehibe 10 ary tetika asa 120 ity laminasa sy teti-bola miompana amin'ny fahazoam-bokatra na ny budget des programmes ity. Ao ny fanomezana ny tolotra tsaratsara kokoa, fanatsarana amin'ny fiainam-pikambana, fampitomboana ny fananana, fetohana sy fahalavrarian'ny fitantanana ary ny fentohana amin'ny fametrahana avo ny toeran'ny CNAPS. Tao anatin'ny firaisankina sy ny fampandraisana anjarany rehetra no nananganana amin'ny vinanasa araka ny soatoavina manao hoe fanajana, fahombiazana, firaisankina ary fampifehezana. Akoatra ny fanolorana ny laminasa dia nisy koa ny tombanezaky ny asa vita teo aloha. Fantatrary fa 2,709 ny commune nahazo tombotsoa tamin'ny CNAPS amin'ny teti-vohitra. Faritra sivy no nahavitana atrikasa fampiroboroana fahina ara-tsosialy. Sekoly 2,7 no nananganana kluba CNAPS Zandriolona. Resaka fiofanana indray dia 4,709 ireo mpandray anjara avy amin'ny orinasa mpanjakana na ny EPN. Nahatratra 1,703 ireo fitaovam-pampianarana katolika vohofana momba ny fehina ara-tsosialy ary synoda FJKM telo hatreto no voaentana mikasika ny adidin'ny mpampiasa sy ny zon'ny mpiasa. Isan'ny banga voavadika ihany koa ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny mpandray zo sy ny fananganana trano ho an'ny mpiasa eny Maso Ivo sy ny Tendry. Fa tamin'ity fotoana ihany koa nanoloran'ireo zokiolona mpiasan'ny CNAPS amin'ny sotro-ronono an'ireo zandry aty aoriana amin'ny fanevan'ny CNAPS sy ny boky mirakitra ny tantara 70 taona nisy ny fehina ara-tsosialy teto Madagasikara. Natomboka tamin'ny 10 bulletin moa ny fotoana tamin'io andro io. De toy izay ndray toko klasy toko vavy ny masakazo natolotra ho antsika teny tokatrantany tamin'ity androany ity isorany sika teny tokatrantany naritra anjery hatramin'ny farany mamy fotoananao ary ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.